La 4G by Telma vous présente Nivava. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mitohatra amin'ny farany ny tolona ho ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana teny amin'ny kianjan'ny 13 meta amin'ity androany ity. Tanjona ny fametra-pialan'ny filoha R Razonary Mampianina, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanafoanana ireo tsy maty manota. Tsy misy fifanarahana politika ho atao intsony ary tsy hamaly ny mety ho fanafisana amin'izany ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana raha ny voalazan'izy ireo. Kajikajy politika inina tao ny ankoatra ny didina voaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny zoma lasa teo. Ny antoko na vondrona politika manana solombavamboaka voafidy betsaka indrindra tamin'ny fividianana solombavamboaka farany teo ihany no manendry ny praiminisitra. Misy ny fiara-miasa amin'ny any ivelany ankehitriny ny Institut et Observatoire Géophysique d'Antananarivo noho ny fahatapahan'ny jiro eo anivon'ity sambatra ity efatra amin'ny volana Oktobra 2024 miteraka olana amin'ny asa ka tsy azahoana ara-potoana ny zava-misy marina raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Maresaka iraisam-pirenena ny eo tamin'ny Kim Jong-un ny filoha koreana tatsimo ary laza fa miandrandra fatratra ny fionana amin'ny Donald Trump sy Kim Jong-un ny tenany. Miandry ihany koa ny fanafoanana sy ny fampiasana ny fitaovam-piadiana nokleary any an-toerana raha ny voalazany. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa nanireo mpanaraka ny vaovao Ankolo TV any amin'ny faritra indrindra manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsiranana sy TNTV Fianaratsoa. Nanovoantsika ny vaovao amin'ity alina ity mitohy hatramin'ny farany tolona ho ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana teny amin'ny kianjan'ny 13 tamin'ity androany ity. Tanjona ny fametra-pialan'ny filoha R Razonary Mampianina, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanafoanana ireo tsy maty manoto. Fanadiny Gaetan Andriatsilava. Raha nivaly ny fitakiana teny amin'ny ACC, tsy nijanona akory ny tolona sy ny fitakiana ho an'ny fanovana hoy ireo solombavambahoaka. Araka izany, nisy ny fionana teny amin'ny kianjan'ny 13 androany. Tahaka ny mahazatra, ny fandimbina ndray fitenenana na fikambanana na sendika na solotena avy any amin'ny faritra. Isan'ny nisongadina ohatra ny fitarainana momba ny fampiasana ny CLD any Marovoay. Teo ihany koa ny momba ireo mpiasan'ny jirama izay voalaza fa ho tapahana ny karamany. Nanao aozy fangatahana lalana miala eto Kadiborona jusqu'à Beronono. Rehefa natao doany dossier, rehefa tonga le déblocage, eto mivoaka le vola. Dia gaga zaho izy ahoana rehefa zavatra vita dodolo le zavatra nefa tsy mivoaka le vola. Rehefa taty orina rehefa juivona efa azo ny saopy député indépendant mivadika HLM avy eo amin'ny Marovoay io vola io. Courante fotsiny nareo mitadana amin'ny jirama manao affaire courante fotsiny na ny DG na ny DRH na ny mpitadana ankoatran'izay miandry zay solonareo miandry zay anao passation de service aminareo ka miteny aminareo zahay zay mbola mandraona le mpiasan'ny jirama ao. Attention tandremokely efa tsy fotoana fanaovana an'izany tsony fa sao dia ho sahirana amin'izany ao ianao andre matoa DRH ny jirama ary ny DRH ny jirama matoa manao amin'izany dia mahazo teny mahazo baiko avy amin'ny directeur général ny jirama ihany koa. Miangavy anareo amin'ny jirama zahay mba tsy hanao fiezika mahatafotohina tsony fa efa aty amin'ny 13 mai zao ny fitondrana. Hatramin'ny zomana mo an'ny ACC ny didy, manao tantely afa-drakotra ny fananam-panjakana ireo tompon'andraikitra isan-tokony amin'izao fotoana izao,
miainga hatrany amin'ny minisitra, ohatra amin'izany ny tranga atao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Miezaka mamoaka fitaovana ordinateur anatina 4x4 avy ao amin'ny ministère ny enseignement ny fampianaranao ny ministre teo aloha Ngaky Paul Rabary. Zay le nitenenana antsika hoe andro masom-pokon'olona fa ataony zareo tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ny fitaovam-panjakana. Tsy an'izay ministre mandalo kely eo io fitaovana io fa ho an'ny zana-bahoaka, ho an'ny mpitantana zay mifandimby eo. Ireny olona rehetra ny ministera ireny mbola misy manao an'ireny DEF na TEF mamoaka visa angalana volana amin'ny trésor ireny. Ohatra izay ny fanaovanareo an'ireny engagement financier rehetra ireny. Mitsahatra miaraka vava fa raha ohatra ianao tsy manao izay dia tena eo enjehana hatramin'ny farany. PADP ny vola efa lasa androany latsinainy androany dia miaraka vava ohatr'izay. Zay no angatahana aminareo mpiasam-panjakana. Mandehana ianareo rehefa tonga amin'ny arivana mifandamina mijery ny zavatra misy anaty ministera izao. Fa lany volantsika mbola ianao loi de finance rectificative isika afahan'ny gouvernement hiasa. Fa ny vola efa tapitrana lany. Misy institution anankiray atao amin'ity fitondrana ty amin'izao efa lany tanteraka hono ny carburant 2018. Grave zany, tsy misasaka ny taona dia lany ny carburant. Fa tena miteny kosa isika, teny izahay fanovana ny tadiavina tsy maintsy hitatsika amin'ny marina mikasika zavatra avela fotsiny amin'izao. Nandeha ihany koa ny feo fa efa mivory ka hanolotra Prime Ministre ireo solombavambahoaka miandany amin'ny ASVM. Nanamafy araka izany ireo solombavambahoaka fa tsy misy solombavambahoaka na iray aza lany tamin'ny anaran'ny ASVM. Ko ankehitriny dia maheno zahay fa efa misy Prime Ministre atolotry ny solombavambahoaka voavidim-bola ireo ary le tena anaran'ny raindany mpandray vola zay tsy manana solombavambahoaka raha tsy izy irery ao amin'ny Assemblée nationale dia heverinay fa tsy ekentsika zany, ekena sa tsy ekena, tsy manaiky an'izany sika satria raha milaza izy ao amin'ny Assemblée nationale fa izy ireo mibetsaka tadidio fa tsy nisy député ASVM izany ary voalaza tsara ny aviny haute cour constitutionnelle fa tsy lay fikambanana coalition post-électorale no ilaza hoe maronisa amin'ity article 54 ity fa ny maronisa dia ilay député lany tamin'ny fifidianana 2013. Koa noho izany sarisarina maronisa ny ao amin'ny Assemblée nationale ireo député voavidim-bola ireo. Iamafy hatrany ny tolona ary tsy ho ela dia tsy maintsy mametra-pialana ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Fa mampimedy izao afafy ny lainga rehetrarehetra resinareo resiny any oaka tsy tonongo tsy resiny lazy zay ary maresa ahitanareo azy matokisa anareo manana anay aiza zao zay Rajaomampianina naovanareo ao anao azy any io misy irany maly eo zay tsy mbola vita niady, tsy mbola vita ozy mitarika maly eo asa raha inareo hoe tsy mbola vita niady tsy mahatra ray volana fa herinandro raha betsaka mansa tananareo matombokotsika amin'ny herinandro tia niady voalohany dia hoapetrakitsika iny niady faharoa androany narapitso misy ady anankiray rehefa tonga any amin'ny lalana hitondrana ianareo nareo dia angambona tonga saina fa tena misokatra saina fa vita Rajaomenakavy. Mitohy hatrany ny tolona sy ny fitakiana fanovana ataon'ny vahoaka izay tariny ireo solombavambahoaka telo amby 70.
raha mpitso amin'ny 10 ora ny fotoana eny amin'ny kianjany 3 Mey ary ho eny amin'ny ACC anatitra ny taratasy fitoriana ireo solombavambahoaka milaza ho maronisy eny amin'ny anteny miram-pirenena. Tao anatin'ny efataona nefa no mana ny HVM sy ny CENI amin'ny fangalaram-bato hoy ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana androany. Araka izany mitaky ny fanovana tanteraka ny rafitra eo anivon'ny CENI izy ireo maingy hatreo amin'ny fokontany. Gaëtan Andriatsilavatra. Tsy ny lalam-pifidianana izay nolanina sy navoaka amboletra ihany no efa nanomanana ny fitondrana HVM ny alabato hoy ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana androany. Efa 4 taona izay raha ny voalaza no efa niomana tamin'izany ny mpitondra izay miara-miasa amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny CENI. Ohatra amin'izany ny hoe tsy tokony hioatra ny fitombon'ny mponina ny fitombon'ny mpifidy. Ny mifanohitra amin'izany nefa no hita raha ny fanazavana. Révision annuelle 2015-2016 ny tafekaran'ny isam-pifidy dia ohatra faingo 320 ka hatramin'ny 5 faingo 350 araky ny district. Révision annuelle 2015-2016 ny tafekaran'ny isam-pifidy non 2016-2017 azafady ny tafekaran'ny isam-pifidy dia ray faingo 750 hatramin'ny 17 faingo 950 araky ny district. Révision annuelle 2017-2018 ny tafekaran'ny isam-pifidy dia ray faingo 770 ka hatramin'ny 20 faingo 950 araky ny district. Any anivon'ny district enclavé sy difficilement accessible, izany hoe sarotra hitsofoana no tena ampiasan'ny CENI sy ny HVM manohosoka lehibe électeur fictif amin'ny liste électorale ireo. Vokany ny tafekaran'ny isam-pifidy isa-taona dia tokony mifanaraka amin'ny tafekaran'ny isam-ponina isa-taona. Izany hoe tsy tokony mihoatra ny 3 isan-jato. Na inona na antony, na inona antony. Noho izany, tamin'ny 12 aprily 2020 lasa teo, raha ataony analizy avy amin'ny reo taremarika voalaza eo ambony reo, dia efa manana tombonisa eno tsara 470 sy 9 sy 7 alina sy 7 hetsy 786 864 fois sahady any antoko HVM raha ampitahana amin'ny antoko politika hafa mifanina aminy amin'ny fividianana rehetra ho avy zao tompoko lasy tompoko vavy. Ketrano trano no manjaka hoy izy ireo ka samy mpihavana ihany no miara-miasa anovany safidim-bahoaka. Ireo mpikambana eo anivon'ny ratsamandraiky an'ny CENI rehetra sy ireo lehibe mifokotany rehetra ary ireo membre de bureau de vote rehetra no manantanteraka io alabato efa matipaika ny HVM io. Izany dia raha ny fampiasam-bola bevata amin'ny antoko HVM, bourrage d'urne sy ny fividianana ambongadiny ireo olona rehetra ao amin'ny bureau de vote no fomba natanterahany HVM an'io paikady tena maloto io. Ny logiciel des résultats électoraux aty anivon'ny CENI fohy be no manamafy sy manamarina ny oanatra bevata io satria rakoto vao herinieny zay raha lahany Andriamatoa Gidro rakoto vao sy administrateur de la base des données au sein de la CENI actuelle no efa miketrika sy manamasaka anio nanomboka tamin'ny taona 2010 sy 2010. Fitaka bevava daholo izany atao CENI actuelle zany fa ny voka-pividianana ampandresy ny HVM efa tena vonona ao amin'ny CENI fohy be ao Alarobia. Azo porofona sy hijoroana vavolombelona daholo izay voalaza rehetra amin'ny fanambarana ty. Fanontaniana tsy voavaly ihany koa hatreto ny hoe aizavy ireo birao-pifidianana vaovao ary firy marina izy ireo. Araka izany, mangataka ny fanovana tanteraka ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny CENI ny solombavambahoaka sy ny vahoaka mitaky ny fanovana. Miainga hatreny anivon'ny fokontany izany ka hatreny amin'ny CENI fohy be. Tsy misy fifanarahana politika ho atao intsony, tsy hamaly mety ho fanasana amin'izany ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Manandrina. Io ny nasaina.
Fandresena maro no efa azon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka malagasy nandritra izay enina herinandro nisiny ny hetsika teny amin'ny parvy Analakely sy tamin'ireo faritra maro manerana ny Nosy. Tsy hijanona nefa ny tolona raha tsy miala ny filoham-pirenena hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafity tamin'ny antoko malagasy miara-miainga tao amin'ny distrika ny Manandrina. Voalohany tsara mampafantatra antsika vahoaka malagasy ary mamaly ny tenin'ireo HVM hoe tsy naharesy ny solombavambahoaka 370. Fandresena ho an'ny solombavambahoaka 370 tompoko ny fandravana ny gouvernemanta. Zay atao hoe fanapahan-kevitry ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana izany. Ary eo ihany koa anisan'ny fandresena ary efa notakinay amin'ny hoe fanesorana ny filoham-pirenena dia ny fanaovana ny fifidianana voalazana ao anatin'iny fanapahan-kevitry iny fanaovana ny fifidianana amin'ny taona 2024 ity ary amin'ny vanim-potoana ny mainandro. Tsara mariana tsara fa ny vanim-potoana amin'ny mainandro zany tompoko dia volana Août na volana Septambra any zany no azo lazana azy. Karaha zay ny resahana tsy ampiray volana tsony ny filoham-pirenena dia tsy maintsy ametram-pialany. Ankoatra izay, fandresena ho an'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka malagasy ihany koa ny fahafahana manendry ny Prime Ministre noho izy ireo manana ny maro anisa araka ny andininy fa 450 ao amin'ny lalam-panorenana. Diso ny filazana fa maro anisa ny solombavambahoaka manohana ny fitondrana ho hiatrany ny fanazavana araka ny are laharana fa 120 tsipika CES tamin'ny 9 febroary taona 2024 dia tsy manana vondrona parlementera ny HVM ka tsy afaka manendry izay ho lehibe ny gouvernemanta raha ny fanazavany. Manoloana ny fahatongavan'ny maso-vonivondrona afrikana eto Madagasikara, Ramtane Lamamra izay nafaran'ny fitondrana HVM anao ny fanelanelanana sy hanolotra fifanarahana politika ho vahaolana amin'ny zava-misy ankehitriny. Mazava ny nambaran'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Tsy mila ny fitsabatsabahan'ny vahiny ny raharahany-tokantranon'ny malagasy. Efa tonga teto Madagasikara daholo ny mpaneраnerana avy amin'ny firenena mikambana, avy amin'ny atao hoe Union Européenne, Union Africaine, ny SADC, rendretrrehetra reny. Fa matoa reny zany ny verim-potsiny, ny nodimaina dia tsy niditra tao amin'izay izay solombavambahoaka 370. Ka hatreto mbola mitazona ny hevitra izahay. Tsy misy fanarahana politika fa ny fitakinana ataonay dia fanarahana ny lalàna, ny lalam-panorenana fa tsy miditra amin'izany fifanarahana ara-politika izany fa ajaina fotsiny lalam-panorenana dia milamina. Araka izany, tsy hisy fifanarahana politika ivoaka amin'izao fahatongavana ity iraka avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ity. Mijoro amin'ny heviny ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana ary sarotiny amin'ny fiandrianan'ny firenena malagasy. Raha ny fijeren'ny mpanara-baovao, andamoka indray ity paikady nataony ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny ekipany ity amin'ny fikasana hanao fifanarahana politika ho fiarovan-tseza. Afatra ho an'ireo mpony Diego kosa indray ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana dia miantso atsika diaby vahoaka eto Diego mba ho avy eny amin'ny place 13 mai devant stade municipal amin'ny alarobia 30 mai 2018 ho avy izao amin'ny 2h ariva. Misy fiarana automobily mitatitra amin'ny Lastar, Bazar Skama, La Piero. Misy artista ho avy amin'ny fotoana io. Eo no anazavana momba ny didy izay navoaka ny HCC atsika diaby. Naloizantsika ny vaovao dia mitady ny fomba rehetra ahafahana mijanona eo amin'ny toerana amin'izao fotoana izao ny fitondrana HVM toy ny fanafanana ireo mpanelanelana vahiny hiditra amin'ny raharaha anatin'ny firenena malagasy maleo teny Madagasikara ary tokony samy hanaja ny didiny HCC ny rehetra hoy ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana io na saina. Rehefa tsy nandaitra intsony ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana atao hery famoretana amin'ny vahoaka malagasy ho fiarovana ny sezan'ny mpitondra ankehitriny. Ny fanafarana ireo mpanelanelana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena indray no tetikady hitan'ny filoham-pirenena sy ny manodidina azy fa fomba iray mety ahafahana mijanona eo amin'ny toerany. Tokony hanaja ary anaiky ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny rehetra hoy ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Didin'ny HCC izay didy tsy azo ivalozana. Tsara aloha ny mampahafantatra an'ireo namana vahiny izay tonga eto Madagasikara fa firenena mahaleo tegna Madagasikara ary manana ny fiandrianam-pirenena. Misy décision navoaky ny HCC, institution
manana ny lanjany manokana eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany, ka io no tokony ho tanterahana io décision avoaka ny ACC io, fa tsy ilana vahiny aloha anelanelana zany. Itadiavana vahiny ve nandeha fomba fanatanterahana zany, mazava io décision avoaka ny ACC tamin'le 25 iny. Amiko dia tokony hidiran'ny vahiny zao raha zao, fanjakana firenena mahaleo tegna Madagasikara. Tokony ovan'ny samy malagasy ny raharan-tokantranony malagasy hoy ny faneho-kevitry atrefin-drazana Jery, solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao taolaniaro, ary tokony arahiny antsakany sy andavany ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izay nivoaka ny zoma lasa teo. Hatramin'izay tsika dia niteny foana fa ny olantsika malagasy dia tokony alamina amin'ny samy malagasy, ary raha ataoko hoe nisy ny fandalovana ireny mpanelanelana iraisam-pirenena ireny teto amintsika dia mazava angamba ny ataoko hoe valiteny avy amintsika fa alao isika samy malagasy no ifandamina ao anatin'izay olana misy eto Madagasikara zay. Indrindrandrindra fa nivoaka iny didy avy amin'ny ACC iny tamin'ny herinandro lasa izay ataoko hoe mazava tsara mihitsy, ary tsy tokony isy angamba fanodikodinana fanazavana manoloana ny didy mpitsarana navoaka ny ACC izay efa mametraka mazava tsara ny firafitry ny gouvernement izay atsangana eo anomana amin'ny fifidianana izay fifidianana alohan'ny fotoana. Amiko zany dia tsy hitako tsony ny hoe inona indray mbola ilana fanelanelanana, fa ny fampiarana n'iny didy iny izay efa misy fetrandro mazava tsara no tokony hirosona mba hahafahantsika mametraka ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Mametra-panontaniana amin'izao fotoana izao ny mpanara-baovao ny amin'ny fahatongavana ity masoivony vondrana afrikanina raha mitany lamamira eto Madagasikara ity. Tonga anankirotana indray ve sa namafy ny voalazan'ny HCC no antondiany, satria voapirofo fa tsy nety ny fomba nentiny nanaovana ny fanelanelanana tamin'ny diany farany teo teto amintsika. Tamin'ny tsy fianona ny feon'ireo solombavambahoaka 770 izay nitondra ny feonom-bahoaka dia izao miverina eto izao indray. Mazava ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ny zoma lasa teo fa ny antoko na vondrana politika manana solombavambahoaka voafidy betsaka indrindra tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo no tokony manendry ny Prime Ministre katsikatsy politika inina atao ny akoatra izay Rarsona Yandry. Misy mini mandika vilana sady le didina avoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tamin'ny zoma lasa teo fa manana crise politika misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mazava ny voalazany andininy faefatra amin'ny didy io fa tsy maintsy arahina ny voalazany andininy faefatra amin'ny 50 lalam-pandrenana amin'ny fanendrena izay Prime Ministre, ary tsy maintsy arahina ihany koa ny voalazany fampahafantarana laharana fa aotra ray tsipika ACC/AV tamin'ny 17 ny volana febroary taona 2024. Ny amin'ny dikany io andinany fa efatra amin'ny 50 lalam-pandrenana io, ary ny tsy maintsy iverenana ihany koa amin'ny fanapahana laharana faraka 12 tsipika CES/AR teboka 17 tamin'ny fahenina ny volana febroary 2024 ny amin'ireo lisitra ny solombavambahoaka voafidy sy ny antokona ny vondrona ny rotsahany avy sy nalany azy. Mbola milaza ihany koa fampahafantarana laharana fa aotra ray tsipika ACC/AV tamin'ny 17 febroary 2024 io fa tsy maintsy vakina miaraka ny andian'ny faefatra amin'ny 50 sy ny andian'ny faharoa amin'ny 70 amin'ny lalam-pandrenana, izay milaza mazava ihany koa fa tsy mahazo mivadibadika palitao ny solombavambahoaka fa raha tahinika manao izany izy dia azo ampiatohana amin'ny mahasolombavambahoaka azy. Mbola anao mafiso ny didina vahoaka ny ACC tamin'ny zoma lasa teo ihany koa araka ny andian'ny fahenina fa toy ny fanendrena Prime Ministre ihany koa ny fanendrena izay ho mpikambana eo anivon'ilay gouvernement iraisana, izany hoe tsy misy idirany antoko SVM mavelively. Midika mazava izany fa tsy misy ary averin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana fa tsy misy izany solombavambahoaka SVM izany.
fandrebo-rehibe nasaim-bahoaka sy kajikajy politika efa disy toerana no mbola nanambaran'izy ireo fa ireo solombavambahoaka mpanohana amin'ny fitondrana na SVM no manana amin'ny maro anisa ka afaka manendro izay prime ministre araka didina avoaka ny ACC tamin'ny zoma lasa teo iny. Namoaka didim-panjakana manendry ireo mpikambana eo anivon'ny ACJ mba ho fantatry ny rehetra tamin'ity androany ity ny serasera eo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika didim-panjakana izay nampitondra ny datin'ny zoma 2020 ny volana May lasa teo, izany hoe niaraka nivoaka tamin'ny famoahan'ny ACC ny didy fanapahana ihany koa. Mbola mitohy araka izany ny famitam-bahoaka ataon'ny fitondrana HVM Rarisona Andratra. Mbola mitohatra ny famitam-bahoaka ataon'ny mpitondra SVM sy ny filoham-pirenena tamin'ny namoahana ilay didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika araka amin'ny fitopolo sy efajato manendry ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice ho fantatry ny rehetra tamin'ity androany tolakandro ity, satria dia nambara fa tamin'ny zoma 2020 ny volana May lasa teo no nandraisana ity didim-panjakana ity. Ny andron'io zoma ihany koa anefa no namoahan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny didy fanapahana laharana fa 20 tsipika ACC/D3 izay manome 5 andro ny filoham-pirenena hanendreny ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice araka ny andihan'ny fahatelo amin'ity didy fanapahana ity. Tamin'io andron'ny zoma io ihany koa anefa dia nisy ny filan-kevitry minisitra izay nototsaina teny amin'ny lampam-panjakana teny Avoloha tsy noresahana ary tsy hita tamin'ity tatitra nalefan'ny serasera teny anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny andron'ny zoma 20 May io anefa ity didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika araka amin'ny fitopolo sy efajato manendry ireo mpikambana eo anivon'ny fizarana avo na ny haute cour de justice ity. Indra sy eo anao amin'ity sary ity fa androany tamin'ny 3:30 minitra vao nalefan'ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny mpanao gazety ity didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika araka amin'ny fitopolo sy efajato manendry ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice ity, izay manam-pirofo ny mbola famitam-bahoaka atao amin'ny mpitondra SVM sy ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina Hery. Mpitondra toy izany no antony mahatonga amin'ny vahoaka malagasy mitsipaka marindrano ny mbola hitantanan'izy ireo amin'ny firenena fa indrindra ny mbola hikarakaran'izy ireo fifidianana izay efa tsy takona nafenina toy ny vain-kandrana ihany koa fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana araka ny nambaran'ny ACC ihany koa ny akamaroan'ireo andininy tamin'ilay volavolan-dalàna fehizoro feno fifidianana izay natao amboletra sy nanaovana kolikolinina mpandanina azy. Manameloka ny fomba fiasa eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny syndikan'ny mpiasa ao amin'io ministera io taorian'ny fiverom-be nataon'ny mpiasan'ny 14 May lasa teo izay ahitana ny mpiasan'ny agent diplomatique et consulaire sy ny personnel technique et administratif ao amin'io ministera io no nanaovan'izy ireo fanambarana. Lili Rabiata. Efa maro ny dingana nataon'ny syndikan'ny mpiasa ao amin'ny ministera raharaham-bahiny ny amin'ny fitakiana ataon'izy ireo. Manamafy io syndika io fa sady tsy manao politika ny tsy misy ifandraisana amin'ny hetsika ara-politika misy eto amin'ny firenena na teo aloha na ny misy ankehitriny ny fitakiana ataon'izy ireo. Meloan'izy ireo ny tsy fisiany ny finiavana politika sy ny tsy fisiany ny asa mivaingana amin'ny fampiarana ny lalàna momba ny drafitrasan'ny mpiasa ao amin'ny ministera raharaham-bahiny izay mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena sy ny lalàna iraisam-pirenena momba ny fanendrena ny personnel diplomatique et consulaire ho masovoa any ivelany. Efa 10 taona ny mahery no nanao ny fangatahana amin'ny raharaha io ny mpitarika syndika ao amin'ny ministera io saingy tsy mbola nahitam-bokany. Tsy hita ihany koa ny fanaovan-tsiny ny taratasy nalefan'ireo syndika mikasika ny fandoavana ny tambikarama na ny indemnité de représentation ho an'ny taona 2024 ho an'ny mpiasa. Manameloka ihany koa izy ireo ny fanitsana ny zo fahafahana ary ny fanaovana raha-matahory ny mpiasa mitarika syndika ao amin'ny ministera io. Itokana noho izany ireo mpiasa manomboka ny talata 20 May 2024 ary tsy hijanona raha tsy misy ny valiny na pirofo ofisialy sy ara-dalàna mikasika ireo fangatahana ireo. Miantso ihany koa ny syndika samihafa ny firaisamonim-pirenena na eno Madagasikara na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo anohana ny fitakiana.
Maro ny feo mandeha mahakasika ny fanolorana anarana praiministra vaovao laza ny solomamoaka mapara fa mazava navoaka ny HCC ary amidika fa ny mapara no manendry praiministra vaovao nanamafy kosa ny solomamoaka pomba ny fitondrana fa tsy mazava amin'izy ireo ny dididy izay navoaka ny HCC fanadina. Mandeha hatrany ny feo manoloana ny fanolorana anarana praiministra vaovao taoriany didy navoaka ny HCC. Ho an'ny solombavambaoaka pomba ny fitondrana, ny toy androany, ny fivoriana teto Tsimbazaza. Nodin'izy ireo tsy azo raha nanontaniana iny didiny voakiny ary mangataka ny hanomezana eo anivon'ny HCC fanazavana momba izany izy ireo androany maraina teny Tsimbazaza. Entina andrebirebena vahoaka na koa katsikajy politika no andraisan'ny solombavambaoaka ho an'ny fanaovana ny resaka mandeha fa nolotra ny anarana praiministra ny solombavambaoaka pomba ny fitondrana. Mazava ho izy ireo ny didiny voaka ary tokony arahana araka ny voasoratra izany. Voalaza anatin'ny io didy io fa ny solombavambaoaka maro anisa no manondro praiministra izany hoe ny mapara. Ilay izy angamba tsisy antony tokony hoe ataitra satria fihetsiketsehana politika daholo izany. Fa mazava ilay voalazan'ny didy navoaka ny HCC hoe ajaina ny 5/7 anivy lalam-pandroenana ary mbola misy an'ilay fanapahana ihany koa izay atsondry zareo hoe avis numéro 1 izany hoe tsy adikevitra fa amin'ny antoko mapara ny fanolorana ny praiministra fa ny ankoatran'izay fihetsiketsehana politika daholo ary ny fanolorana koa zany hatreto dia miainga avy any amin'ny lehibe ny antoko politika fa tsy aty anivo ny solombavambahoaka intsony. Raha ny voalaza ny 2020 amin'ny lalam-pandrenana, didy tsy azo ivalozana ny didy avoaka ny HCC. Midika izany fa tsy maintsy milefitra manoloana izany rehetra. Ny tsy fanatanterana na finiavana mandika ny voalazan'io didy io dia efa nambaran'ny HCC ihany koa tamin'ilay didy fanapahana laharana 7/20 tsipika HCC flash de 3 tamin'ny zoma lasa teo. Ao amin'ny 7/20 ihany koa fa raha misy ny olana amin'ny fanatanterana ity didy ity dia ny HCC irery ihany no mamoaka didy fanapahana momba izany. Pejiny dokavatro isika izao orinan'izay natatsika ny tontolon'ny fampianarana eo ihany koa ny olana CGN Institut et Observatoire Géophysique d'Antananarivo. Rehefa avy eo ary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylés. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Faites-lui plaisir, la promo continue. Bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur votre smartphone préféré. Avec son écran ultra résistant, le Telma Titan est maintenant à 259 000 arrières. Promo flash valable du 11 au 31 mai. Rendez-vous en Telma Shop. Vaovao Jumbo épice, Miss vitamine A, zato ariary. Jumbo, mampatsiro ny nahandroko. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Nouveau yaourt double crème, citron meringué, fraise banane, litchi.
kaki ou vanille, goûtez au plaisir d'un yaourt doublement onctueux, doublement savoureux et doublement gourmand. Yaourt Socolait double crème, la crème des yaourts. Socolait, le goût du vrai. Chocolat Tsar, un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Livrez la formule au labo. Salut. On m'a kidnappé. Ça tombe vraiment. Ils veulent 5 millions transférés sur un compte. Tu diras à qui que ce soit qui te retient qu'on ne fera rien tant qu'ils ne baisseront pas leur prix. Quoi? Harold, est-ce qu'on peut te rappeler? C'est quoi le problème? Je me sens presque mal pour le gars. Reste concentré. Je suis concentré. Quelqu'un va se faire prendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu travailles pour des bandits. Araka ny fampahafantarana Ingringo izay nay noronan-tsary raha antsika ny oalina amin'ny folo ora latsaka fahefany eto amin'ny Cool TV. Tontolon'ny fampianarana kosa indray nanao fanamarana mitaky ny jerenina manokana ny fampianarana sy ny fanabeazana ireo mpampianatra mpanabe izay mafy atsakany sy andavany tontolon'ny fampianarana ihany ny tokony hitondra hoy izy ireo fanampanazavana. Noho ny fivoaran'ny toedrara eto amin'ny firenena sy ny tolona ho an'ny fanovana tariny ireo solombavambahoaka 770. Ny mpampianatra mpanabe dia mametraka izao fiara-miasa manaraka izao ho mariky ny fanovana ny tontolon'ny fanabeazana. Mialohan'ny hanendrena ny minisitra dia tsy atao tompotrano mihony ny mpampianatra mpanabe. Olona teknisiany ny fanabeazam-pirenena manana ny fahaiza-manao sy traikefa farafakely ny 10 taona teo amin'ny tontolon'ny fanabeazana no tokony hitantana ny sehatra rehetra isan-tsokajiny. Olon'ny fifampiresahana, tsy manao kolikoly, tsy manao nepotisme no tokony hitondra sy hitantana. Olona manana tetikasa mazava, afaka hanatanteraka ny etaeta amin'ny mpampianatra mpanabe sy hitsabo ny aretina rehetra mahazo ny tontolon'ny fanabeazana no tokony hitondra sy hitantana. Fanesorana tsy misy atakandro ireo tompon'andraikitra tsy mahomby teo amin'ny fitantanana sy naneritery akolaka na mivantana ny mpiasa tamin'ny fitakiana ny zony. Fanekena ny fijoroan'ny komisiona mpanaramaso ny fanatanterahana ireo fitakiana nataon'ny mpampianatra mpanabe. Ny mpampianatra mpanabe dia manohana hatramin'ny farany ny tolona ho an'ny fanovana tariny solombavambahoaka 770. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia tsy misy ny fandraisana baiko avy any ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny izao fotoana izao amin'ny fitohizan'ny fampianarana hoy ireo mpanabe sy syndika eo anivon'ny fampianarana raha tsy misolo minisitra vaovao. Mikael Armana. Nanomboka tamin'ny herinandro iny no efa nisy ny fikatonana tsikelikely an'ireo toeram-pampianarana miankina amin'ny fanjakana teto Madagasikara. Taorian'izay anefa dia namoaka ny heviny mahakasika izany ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tokony hiverina hianatra ny mpianatra ary miverina mampianatra ireo mpanabe manomboka androany. Novaliana ireo mpanabe kosa nefa izany ary tsy misy intsony ny fandraisana baiko avy amin'ny ministera tompon'andraikitra. Zahay zany dia mahita fa fampiadiana ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra le izy. Manao antso zany zahay ho an'ny mpampianatra rehetra sy ny ray aman-dreny. Tsy mianatra isika raha tsy misy fanapahan-kevitra vaovao. Iarahantsika malala ny fanapahan-kevitry ny ACC izay fantatra fa tsy maintsy hiova ny gouvernemanta. Miandry an'izay ministra vaovao tsika, mifanaraka amintsika amin'ny zavatra ho apetraka atsika, zay tsika vao mianatra. Na eo kosa nefa izay dia tsy maintsy misy ny fanenjena ny fandaharam-pampianarana rehefa mivaly ny fitakiana. Mampanantena anareo zahay fa hanao ny ezaka rehetrarehetra hanentsika ny programa fampianarana io. Tsara ny mampafantatra fa maromaro ane nefa mpampianatra efa kaiky havita programa amintsika miteny zao.
zany hoe afaka hanenjehana tsara ny programa mpampianarana. Nisy fotoamana entana io maraina io teny ministeran'ny fanabeazam-pirenena raha ny fanazavana ny solotenan'ireo mpampianatra eo amin'ny nivon'ny FM2F entam-panjakana kaseny tompona andraikitra eo nivon'ny ministera ho avoaka izy ireo saingy voasakana miantarandriana. Famoahana entana maro no hitan'ny FM2F izay fiombonam-be ny mpiasa ny fanabeazana raha toka tonga ny kasa namoaka ny mpiasa izy ireo io maraina io teny amin'ny maina na ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nosakanan'izy ireo avy hatrany izany ary nambarany fa fikasana anao gabraraka ny fananam-panjakana no ataony tompona andraikitra eo anivon'ity ministera ity. Ny zava-mitranga zany dia tonga eto zay zao maraina zao. Iantso ireo namanay avy ao amin'ny mpiasa ato anivon'ny ministera. Gaga nefa izay rehefa tonga teto fa efa entana maro be no navoaka tato amin'ny ministera. Mbola hitanareo azy jereny reo, mbola io ny tratrany farany teo. Midika izany. Midika zany fa mitohy ihany ray le fanaovana tantely afa-drakotra ny fananam-pirenena. Miantso zay hoe ok zay. Efa be no nalainareo teto, be fandrombana vitanareo fananam-panjakana io. Alao hijanona eto. Tsy ho avoakanao hatramin'ny saiza salon ato amin'ity ministera ty hoentinao amin'ny hoentinao manaraka anao any. Fantatrao ianao fa tsy ho ministra rapitso, fantatrao ianao fa tsy ho directeur rapitso, dia ho ataonao an'izany ve ilay fananam-pirenena. Ka miteny zay hoe miantso zay mpampianatra rehetra, andaotsika no andro masom-pokon'olona fa fananam-bahoaka io fa tsy fananan-drakoto na fananan-drabe. Niteraka savorivory tety amin'ny toerana ny fisian'ireo entana nokasaina ho avoaka ireo. Tandron'ny filaminana maro ihany koa no niodidina ny maina nanomboka ny maraina. Tsy tokony hisy ho izy ireo ny famoahana entana mandra-pisolo ny ministra. Io azonao jerena tsara hoe iza le tomobile, iza manome ordre. Io ara zao mbola kasaina atao barofo hoe ho avoaka eto miaraka amin'ny filaminana. Non. Efa nisy tomobile lasa nefa mitondra entana. Azonao jerena hoe io le entana tokony hoe toy le HCC. Fantatra hoe tsy maintsy aly ianao. Donc zany hoe tokony tsy misy entana avoakanao intsony eto fa miandro izay ministra vaovao ianao, miandro passation ianao. Namafisy ny FM2F ny tsy fandraisana baiko intsony avy amin'ny ministra eo anivon'ity ministera ity. Fa zay mpampianatra mivondrona no mametraka an'izao lamina rehetra agnatin'ity fanabeazam-pirenena ity ary manakana an'io entana voavoaka ntsokosoko io. Fa zay zany efa tsy mila baiko avy amin'ny tompona andraikitra trony fa ny lakile fotsiny voay. Zay zany nitadiavinay satria fanagnanay mpampianatra ity ary porovevanay amin'ny ex-ministre Paul Rabary fa tsy jilambotsy zay mpampianatra. Araka ny feo mandeha teny an-toerana kasaina anaovana formation na fiofanana ireo entana navoaka ireo. Saingy nanamafy ny FM2F fa tetika entana anaovana ny gabraraka ihany ny filazana izany. Lafa vaovao hafa kosa indray dia misy ny fiara-miasa amin'ny anivelany ankehitriny ny Institut et Observatoire Géophysique d'Antananarivo noho ny fahatapahan-jiro eo amin'ity ivitoerana sambatra raha ety efatra amin'ny volana oktobra 17 miteraka olana amin'ny asa ka tsy azahoana ara-potoana ny zava-misy marina raha ny fanazavan'ireo tompona andraikitra Mikael Ramalona. Dimy faingo amin'ny maridrefin'ny ministera ny orohortan'ny tranga farany teto Madagasikara sy manodidina tao amin'ny faritra andrefan'ny nosy no nitrangan'izay. Izany hoe manodidina ny nosy Mayotte izay 5.300 kilometatra miala ny Mahajanga. Vaovao tsy mbola nitranga ity tranga tao Mayotte ity raha ny fanazavan'ny teo anivon'ny IOGA na ny Institut et Observatoire Géophysique d'Antananarivo. Ny efa nisy teo zany 5-9 ny ambony indrindra dia le izy mitsiketsika nefa le izy mbola tsy tena fantatra hoe inona marina dia izay mahatonga le fampilazana le fampitandremana fa araka le lazaiko teo mbola eo ampijerena daholo ny rehetrarehetra hoe inona marina zavatra. Tamin'ny fiara-miasa amin'ireo sampandraraha mitovy amin'ny IOGA any ivelany nefa treto no nahafana mahazo ireo vaovao sy ny antotanisa samihafa mahakasika ny orohorotany mitranga. Antony izany ny fahatapahan-jiro misy ao an-toerana. Ny fahatapahan-jiro efa volana maromaro oktobra makaty. Ny antony tsotra dia resaka faktura jirama izay voalaza zany betsaka ny tsy voaloha nefa izay sarotra be ny fanazava-ndreo satria ny observatoire moa zany rattaché amin'ny présidence. Ny
université Antananarivo, any université Antananarivo miaraka amin'ny ministeran'ny enseignement supérieur. Raha atao ny kady dia efa ho 7 volana izay no tapaka ny jiro tao amin'ny institut et observatoire géophysique d'Antananarivo izay tsy mbola nahitam-baolana avy amin'ny tompon'andraikitra. Mivantana ity sampandrarahany yoga ity hatramin'izao. Zava-misy no ny angan'ny IEM rehefa misy ny olana tsy maintsy misy ny vaolana. Tsy mila famatsim-bola avy any ivelan'ny Madagasikara raha vao fe araka ny tokony ho izy ny harem-pirenena raha nambaran'ireo mpisehatra fanadinena. Mpiantsehatra sy manam-pahaizana maro vita an-toerana sy avy any ivelany no nandray anjara tamin'ny forum IEM tamin'ny farany herinandro lasa teo. Ny fampisaratra kefa na ny mesosikevitra na raha na famelabeararan-kevitra. Navohitra tao anatin'izany ny sehatry ny harena kibon'ny tany, ny fitantanan-draharaha sy ny fitondrana ary ny fitsipidalana no tsy matotra ao anatin'ity sehatry ny harena kibon'ny tany ity. Ny olana manko rehefa fantatrao le olana rehefa à 10% zay efa vitanao ny valiny. Ka izay ny zavatra important amin'ny zavatra tony. Ny valiny zany dia misy piste be da be izay voalaza tao ary tamin'ny intervention ny olona tsirairay tao dia misy olona mamesosikevitra, misy olona mamotra ny olana, misy olona mijery ny zava-misy zany dia amin'ireny zany tsy maintsy rehefa tonga ny assemblée manaraka, rehefa tonga ny fitondrana manaraka dia tsy maintsy avoitra ary tsy maintsy atao. Ary ny voalohany indrindra amin'izany dia ny resaka fanarahan-dalàna raha ohatra ka ny resaka gouvernance omaly no resahany. Satria be da be zany ny zavatra hita androany fa tsy manara-dalàna ary lainga no lazaina amin'ny vahoaka malagasy. Hitsankilany, ny avy any ambony ihany no fitaratra ka tokony hipetraka amin'ny andraikitra sahany ny fanjakana raha nambaran'ny bureau politika ny MMM. Araka ny voalazako tao, manambe Madagasikara, mipetraka eo amin'ny andraikitra tokony hipetrahany ny fanjakana. Misy bonne gouvernance mazava tsara, zavatra tao. Dia tonga amin'ilay fiteny hoe l'exemple vient d'en haut. Io ane rehefa ny any ambony no manao modele dia idéal ny zavatra ataontsika ary milamina. Dia manaraka ho azy ny aty ambany. Zay fandeha. Varavarana misokatra ho an'ny Madagasikara ny IEM. Ny fanarahan-dalàna no lahara-pahamena raha teo any amin'ny fandrosoana isika. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mbola mitohy hatrany ny ahiahy amin'ny fanatanterahana ny fihaonana eo amin'ny Kim Jong-un sy Donald Trump ny 12 volana jona ho avy izao. Niona tamin'ny Kim Jong-un ny filoha koreana tatsimo ary nilaza fa miandrandra fatratra an'io fihaonana io. Fanadinena. Arahi-maso fatratra ankehitriny ny sistany manasaraka ny Korea Avaratra sy Atsimo. Eo amin'ny toerana simbolika io no mipetraka ny fanatanterahana ny fihaonana eo amin'ny Kim Jong-un sy Donald Trump. Mifampidinika ny solotena avy amin'ny Korea Avaratra sy ny delegasion Amerikanina ny amin'ny fanatanterahana io fihaonana io. Nanamaro ny vaovao io Donald Trump tamin'ny tambazotra tserasera. Misy delegasion Amerikanina tonga ny Korea Avaratra hanomana ny fihaonana eo amin'ny Kim Jong-un sy ny tenako. Minomarinao fa mahana hery lehibe i Korea Avaratra ary ho lasa firenendehibe matanjakara toe-karena indray izy indray andro any. Miomby-kevitra amin'ny Kim Jong-un izahay amin'izany ary ho avy izany indray andro any. Fiovan-kevitra hafa indray ity vaovao mikasika ny fihaonana eo amin'ny rotonta ity. Ny herinandro lasa teo, nilaza ny anafoana io fihaonana io i Donald Trump noho ny fisalasalany Korea Avaratra. Ny fanatsarana ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleara no tena voaresaka hatrany amin'io fihaonana io. Mitaky ny anam-potehana ny fitaovam-piadiana nokleara ny Korea Avaratra i Washington. Mbola manjavozavo kosa ankilan'izay ny hefitry Pyongyang momba izay fanapahan-kevitra marina. Hita ihany ankilan'izay ny finiavany rotonta natanteraka io fihaonana io. Ny sabotsy teo, nihaona tamin'ny Kim Jong-un ny filoha koreana tatsimo, Moon Jae-in, ary ny tanjona tamin'izany dia nisy ny fihaonana eo amin'ny Kim Jong-un sy Donald Trump ny 12 jona izao any Singapour. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana tsy nisaraka tamin'ny Cool TV. Soafa tsara daholo tompoko.
au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.